raha nitatitra nataon'ny premier ministre teo anatrihan'ireo solombavam-bahoaka tsara ny vokatra tamin'ny taona 2024 no zarain'ny premier ministre telo lehibe ny tatitra nataony teo ny lafiny toekarena fandriam-pahalemana indrindra fa ny fanjakana tsara tantana niakatra hoy ny premier ministre ny tany fampidiran-ketra tamin'ny taona 2024 ny gouvernement zany tamin'ny taona 2024 iny zany dia nieritreritra fa mahatratra any amin'ny 4.5 zany ny karena na taux de croissance zay nietseretina ho tratranona kanefa tsy tratra zany no ny antony zay efa fantatsika teo moa ny fandehany reny etraketraky ny toetrandro ny cyclone reny misy fotoana misy ny tonga ny sandany ariany misy ihany koa ndraindray teo amin'ny resaka famoahana ny volana décaissement teo amin'ny fampindramam-bola venivela no ny antony maro zay sotanysaiko eto zany fa ny azo ambara zany tamin'ny taona iny zany ny taux de croissance tsika dia teo amin'ny 4.2 teo zany ary ny tena hery narosika atsika nahazonan'izany taux de croissance zay mazava loatra dia teo ny resaka fambolena aloha ary azo lazaina fa voafehy tamin'ny taona 2024 iny zany ny fidangany vidim-piainana satria saika teo amin'ny 4.7 teo zany ny fisehony zany hitatsika moa zany tamin'ity taona tia somary niakatra kely zany no ny antony zay mahafantatsika asiako teny mahakasika an'izay rehefa avy eo ny mahakasika ny taux de pression fiscale koa moa zany tamin'ny taona 2024 dia efa nahatratra chiffre anankiroa de chiffre zany 10.5 nasiny lehibe ny gouvernement resaka ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny fitsaram-bahoaka tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra ho izy repitondra fanjakana tafiray petsapetsa amin'ireny resaka ireny ankoatr'izay nasiany teny ihany koa ny resaka kidnapping zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary ny mampalahelo jafenanareo zany ary efa nanao karazana fampitandremana ny teniko fa mbola misy sary foana fa misy tompona ndraikitra ara-panjakana tafiditra ao anatiny firaisana tsokombakomba amin'ny resaka vanily io ary efa misy voasambotra azy amin'izao fotoana zao tena komofana ny mibaiko ro ministère isanisany aza asina sentiment zay tratra dia tratra fa nizaniza manao intervention alefaso fa efa basy atifikavana lizy fa tsy ilaina tsony ny fanaovana zavatra ohatran'izay satria ny olona iverina hitsikitsika natao ivavahana indray no lasa papango mipaoka koa ka tsy ekena zany ireo société izay manahira tsy maintsy akana fanapa-kevitra tsy avela amin'ny exécutif reny nanapa-kevitra ao sambava zao misy anankiray saoray izy any voimary misy le capitaine paf anampanefena mbola voimary any misy le zigi takasagoany tomasiny soprana ny mananaranao makasika ny ezaka atao amin'ny resaka andrameny be da be izy io ary sako ny milaza fa tamin'ity fitondram-panjakana ity zany indrindra tamin'izao gouvernement zao vao tena manisy vokany ny ezaka atao amin'ny fanatratrarana an'ireny olona mikirakira tsy ara-dalàna ireny andramena reny hitatsika angamba zavatra misetany tomasina hitatsika koa zany ny dossier Singapour zay efa naitambokany ary mbola tohizana zany mba ahafahantsika misitraka indrindrandrindra ireny arena zany zay nentin'olona reny mba tonga ty amintsika zany ireny vokatra ny zavatra zay nanondrana antsokosoko reny zany tsy nanadiny nanipika momba afakanakeriny ihany koa ny tenany misy zavatra zay tiako resahana manokana amintsika androany satria zavatra mahavaivay mikasika ny kidnapping dia mikasika ihany koa zany ny insécurité ateraky ny lavanily zany ary amin'izao fotoana zao dia sako ny milaza amintsika fa tena manao ny fomba rehetra ny fitondram-panjakana zany anatratrarana mitambazotrany ireo kidnapping reo ny zavatra mahamenatra dia zao ohatrany ataony ny sasany mahazatra le izy fakana vola aferina le olona afaka ny vitsivitsy dia tratra dia manginy ka ny tena nay moa zany dia efa nanapa-kevitra miaraka amin'ny gouvernement fa hoe aleoa atakena hatramin'ny tambazotra ary efa misy moa zany eo nivony gendarmerie ary mbola mitohy
mitoy ny fanadihadina efa misy tranga folo zany efa tratra tamin'ny taona 2024 iny hatramin'ny volana febroary 2024 efa misy olona 20 efa samborona ary efa nisy nandalo fanadihadina ary voafarany moa zany tamin'ny volana May teo zany efa ao anatin'ny fijerena inona ny marina mahakasika an'izy iny zany efa mandeha efa motopotorana sy ahivina fa ny andin-dalàna raiky amby zato sy 2 ao anatin'ny lalam-panorenana eto Madagasikara no manambara fa tsy maintsy misy ny fionana eo amin'ireo parlementaire malagasy sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mandritry ny fivoriana ara-potoana n'ireo parlementaire rotonta.